Malomerabantsika rehetra indray amin'ity andro anio ity mbola afaka mihaona tahaka izao sika amin'ny alalany izao tambazotra izao manana fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany. Androany isika dia ifampizara tenin'Andriamanitra anankiray izay azonao vakiana ny tokantrano any fanoharana anankiray nataon'i Jesosy izy ity tao amin'ny bokin'ny Matthieu 2:20 mitantara izy ireo mpiasa izay fanoharana mikasika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ireo mpiasa izay nirahana ho any an-tanimboaloboka, ho any an-tanimboly moa zany fa tsy tanimboaloboka dia nisy ny mpiasa izay nirahana voalohany vao maraina, dia nisy ny mpiasa izay tamin'ny atoandrotoandro, dia nisy ny mpiasa izay tamin'ny ora farany indrindra vao nirahana. Dia rehefa tonga ny fotoana izarana karama ny fanarahana tamin'izy ireo zany dia zao hoe rehefa naka le voalohany izy niditra vao maraina dia hoe denari iray no karama ny fanarahana. Dia tonga le atoandro dia denari iray tahak'izay ihany koa no ny fanarahana. Ary tonga ny hariva dia denari iray tahak'izay ihany koa no ny fanarahana. Rehefa tonga ny fotoana izay andraisa karama dia nomena aloha ny karaman'le tonga farany indrindra denari anankiray. Dia hita le tonga voalohany zay dia falifaly be ry zalahy hoe ary nahazo denari iray le voalohany le niasadiny ray raha zany ny fandehany mety tena be da be ny tsika satria tsika niatry ny masoandro fa rehefa tonga teo amin'ny anjaran'ireo niasa voalohany indrindra dia denari iray ihany koa nomen'le tompon'ny tanimboly dia nomenomenina ry zareo. Dia ozy izy le tompon'ny tanimboly hoe fa maninona nareo no menomenina angatsy sy denari iray ny fanarahantsika dia nareo nanantena zavatra hafa. Dia hoentony ianao izy dia ndahana mandeha ozy izy zany le tompona tanimboly. Ty afatra telo zany ihany dia natao ho an'ny olona izay efa manana antoka tsara hoe tena nateraka indray marina amin'ny Kristy manana antoka ny anatin'ny fo zany fa tsy le zavatra ivelany hoe za efa ohatr'izao araka ny efa famerimberitsika matetika tsy midika ninninona ny zavatra ivelany fa ny asan'Andriamanitra ny anatin'ny fo no mamaritra ny mazanaka ary ny mazanaka hoy isika dia any anatin'ny raha fa tsy any anatin'ny zavatra atao. Tsy hoe zanakao ny olona anankiray satria manao zavatra mitovy amin'izay ataonao izy fa zanakao izy satria ny rahany dia mitovy amin'ny rahanao. Ny fanjakan'ny lanitra dia raha ihany. Jesosy Kristy ny fanorenana tokana fa ny lalana sy ny fomba ahatongavanao any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia misy karazany anankiroa. Na ianao le karazan'olona voalohany indrindra izay hiaritry ny hatsembohana, hiaritry ny fahoriana maro isan-karazana, hiaritra zavatra be dia be mihitsy fa tafiditra ihany. Izy nge tafiditra mahafinaritra be moa zany le tantara fa zay aloha zava-dehibe samy nahazo karama daholo izy roa endrik'ilay hoe fanjakan'ny lanitra fanoharany amin'ny fanjakan'ny lanitra samy tafiditra. Fa le karazany faharoa kosa dia le niasa le nandeha tamin'ny fiainana milamina tsy niaritra be tsy tera-tsemboka tsinitsinina fa niasa araka ny tokony ho izy fotsiny dia tafiditra amin'ny fifaliana sy ny sisa rehetra. Ka eo zany le lalana anankiroa tsy maintsy tafiditra ny lanitra fa misy fomba anankiroa. Dia ho azavaiko aminao hoe izy avy ireo karazan'olona anankiroa izay samy tafiditra ny lanitra reo. Tamin'ny omaly ako raha tsy diso ako na tamin'ny fakomaly latsinainy dia nahita posta izay nalefako tany amin'ny taona 13 dia tamin'ny 13 io dia zao ny fizarana nizaraiko tamin'izay hoe tandremo isa-minitra ny fitondrantenanao. Tandremo fa sao dia anao miady amin'ny receveur ny tonga ny tompo tandremo fa sao dia aminao mieritreritra zava-dratsy tandremo fa sao dia aminao mijery zavatra mamofady tandremo fa sao dia amin'izao amin'ny fotoana ohatran'izao no tonga ny tompo fa overy ianao. Ohatr'izay zany ny fealizy raha ny marina. Rehefa nataoko ny fandiniana lizy fitotoana teoriana dia mijery alizy dia ozy hoe raha hiainana tokoa zany zavatra zany ary ny ainako lizy taloha niainako mihitsy nezahako ny ainana le izy taloha fa ny zavatra tsapako tao anatin'le izy dia zao mavesatra be le izy. Mavesatra satria maninona ianao zany ao anatina tontolo izay misy fatahorana lalandava hoe sao dia overy zany hoe tena manara-maso foana tena malina foana hoe sao dia hanary sao dia zao ary sao dia zao ary sao dia zao ary dia miezaka momba ako rehetrarehetra mba hiazona amin'ny famonjena
miezaka momba rehetrarehetra mba hitondra tena tsara, miezaka momba rehetrarehetra mba ho ankasitrahan'Andriamanitra, miezaka amin'ny zavatra rehetrarehetra tena misy fiafiana be any anatiko any, te ahita fahamasinana de mifady anina foana, te ahita tea anome fahafapoan'Andriamanitra de manao an'izao hetsika rehetrarehetra izao, manao investissement sy sisa rehetra, misy zavatra andrasanao anatin'ilay izy. De zay le fanoharana ny amin'ilay olona izay natson'ilay tompona tanimboly hiasa manomboka voamaraina. Za te ilazan'ilay izy tsy ratsy le niasa hatramin'ny sivy ary mila azontsika tsara le tantara hoe tsy le olona nisafidy niasa hatramin'ny sivy fa le tompony le tanimboaloboka no niantso andry zareo, fa le resakitsika eto zany le toe-posy le toe-panahy no nisy diso, tsy le niasa hatramin'ny sivy maraina. Zay zany tsinona no ora voalohany zany tao anatin'le tantara, tsy le niasa hatramin'ny sivy maraina no diso, fa le toe-posy le toe-panahy izay niandry misimisy kokoa. De za te hizara aminao androany, za tena nanana an'izay toe-posy zay mihitsiny hoe mahita an'ireo mpanompon'Andriamanitra hafa, nareo rahalahy hafa, nareo olona hafa izay ao amin'ny Kristy zay tena nateraka indray, fa ohatrany tsy manao an'le zavatra zay ataoko, sy le ezaka zay ataoko, sy le fitandremana zay ataoko, de na ako mieritreritra hoe reny olona ireny de olona tsy andovan'ny fiainana mandrakizay, na ako mieritreritra hoe za tokony azo mihoatra. Azonao le toe-posy le toe-panahy, za tokony azo mihoatra, tokony de ny eto ambonin'ny tany ako tena za tsina milofo be any foko tena mifanjakany lanitra, tokony roborobo be ty asa fanompona zay ataoko ity. Azonao le toe-posy toe-panahy zay fampizarako tsy le asa ho any diso tsy le fifadikana nataoko n'olana, tsy le fitandrema-pitondratena nataoko n'olana, fa le toe-posy toe-panahy no vokariny le zavatra. Le toe-posy toe-panahy no vokariny le zavatra. Fanampin'izay zavatra zay de zao, rehefa nataoko ny fandinihana tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany de niaina frustration. Tsy haiko moa inona ny anazavana le frustration, mety hoe fakisitinana angamba. Niaina fakisitinana ao anatina tontolona fanompona an'Andriamanitra satria za tena miaritra ny mafy. Nisy fotoana tena mifady hanina de mitokana mifady hanina 7 andro. Amin'izany tena efa mahia kely fa tafody ako avy mifady hanina de miona mivadiko de miarakaraka eo zay resaka adiny vitsivitsy monja. Tsy fantatro hoe miaraka eo zay de afaka adiny 2 na adiny 3 de lasa miady, lasa kizitina, de ozy izy vadiko miresaka, ianao isaky ny avy mifady hanina de mila kisa amiko de ohatrany avelako eo fotsiny le izy, fa avy eo somary tonga sainany misy zavatra tsy mety zany fa manina marina ary ohatra mila kisa aminy rehefa avy mifady hanina, manina marina ary ohatra mila vaniny aminy rehefa avy manao an'io, manina ary manana toe-po kizitinjitina fa tsy araka le nieritreretana azy tokony hoe avy manana fifandraisana be dehibe amin'Andriamanitra, avy milona ao anatin'ny vavaka zany de tokony tena ohatran'izay. Fa io indrindra sary le matotoko fa 20 hoe rehefa vita le asa mandra marain'ny andro de nikizitiana andry zalahy le olona zay niasa de nyray fotsiny, fa tsy le olona akory ary moa zany fa le tompo le olona zay naniraka azy hiasa. Fa ao no tsy izy ny karamanay no ataonao mitovy am'reto olona zay tsy niasa, nikizitiana an'le patron. Azonao le izy lasa misy toe-po hafahafa, miteraka toe-po hafahafa tao anaty. Averiko eto tsy manelingelina famonjena le izy ry zalahy de nahazo karama, ry zalahy de endrika olona vovonjy, zanany janona tao anatin'izay tontolona fanompona, tao anatin'ny ezakezaka be sy fitediavana inona moa testy, fitediavana fahombiazana ara-panahy sy inona koa reny azontsika ilazana azy, sy fitediavana fahamasinana mihoatra, fitondratena mihoatra, fitandrema-pitondratena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tena voavonjy raha tonga Jesosy tamin'izany zaka zidiny zany, voavonjy raha ohatra ka tsy fantatro, raha misy olona tahaka manana an'izay zavatra iainan'izay kanefa tena efa nateraka indray manana voavonjy fa etsika zany mijery hoe zay ve le fomba tokony hatongavana ny lanitra, ary zay ve le fomba tsara, le fomba tsara tokony hatongavana ny lanitra. Zay zany le tapany voalohany le karazan'olona voalohany. Rehefa nandeha ny andro fotoana de nanomboka nitezain'ny tompo de nampahafantarin'ny tompo voalohany indrindra hoe ny fomba tongavako ny lanitra
dia ozy izy le tenin'Andriamanitra efa fampizarantsika foana ary filazako foana Efesiana 2:5 fahasoavana angenina aminjena anareo hoe tsy avy aminareo zany tsy hoe ny asa raha le ohatra le Matthieu 2:20 zany tsy hoe ny asa tamin'ny 7 akory ianao dia mahazo misimisy kokoa tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra le olona le ny asa fara indrindriny zao tena natsapa mihitsy ny hoe tsy avy amiko ty denari iray ty azonao le izy tsy hoe ny asa be ako nazo an'ity denari iray ty tsy hoe teratsemboka nazo an'ity denari iray ty fa tena fahasoavana namonjena rehefa nandeha zany ny andro sy ny fotoana dia nanomboka natsapa an'izay aho hoe tsy zavatra frustrant be tsy zavatra manorisory ny fiarahana amin'ny tompo tsy ezakezaka be tsy fitediavana amin'ny fomba rehetrarehetra ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra ny tena tsy fitediavana performance tsy fitediavana zavatra maro tahaka zany fa ozy izy ny teny hoe nomenanareo memempony zany tsy avy aminareo zany ozy izy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ary tsy avy amin'ny asa zany fandrao isirehare fa asany isika voaforona anao asa tsara ho azy de ohatran'izay le izy zany hoe tsy avy aminareo fandrao isirehare ka raha ohatra tsika ka ao anatina tontolona fanompona tahaka zany de za te hiresaka hoe tsy zay le lalana tonga any an-danitra foana ianao rehefa nateraka indray fa horeraka ianao dia anao tahaka ireo olona ny asa nanomboka tamin'ny 7 maraina ozy ahako hoe le fomba ny asandry zareo sy le zavatra nandrasany no tsy mety niaritra ny atsemboana ozy izy ndika le hoe niaritra zany tena hoe sarotra le izy misy olona zany tena matsapa mihitsy ny hoe sarotra ny lalana mankany an-danitra sarotra ny vovonjy sarotra ny miaritra ny zavatra rehetra sarotra ny manao an'izao sarotra ny manao an'izao ary reto olona izay ny asa nanomboka tamin'ny 7 maraina reto dia mazava tsara mihitsy fa reo tsy mba révélé nomena ny fanambarana mikasika Matthieu 2:20 hoe mora ny ziogako ary maivana ny entako mila tsapanao zany zavatra zany hoe mora ny ziogako ary maivana ny entako zany hoe raha tsorina mora ny miaraka amiko mafinaritra ny miaraka amiko fitsaharana ny miaraka amiko fifaliana ny miaraka amiko na mandalo fotoana ary ianao arerahana na mandalo fotoana ary ianao tsy navita zavatra na mandalo fotoana ary ianao mety tena hoe tsy navita ny vavaka ianao tao anatina fotoana maromaro tsy vesatra zany zavatra zany fa tonga de matsapa ianao ny fahasoavan'Andriamanitra tsy fanararotana akory zany hoe satria kai Jesosy mamindra fofoana de zao tsy idirantsika zay resaka zay tsy alalintsika be akory zay fa ny fifaliana zay voarainao anatin'le izy Andriamanitra zakay tena mbola tia foana ianao mbola mamindra fo amiko foana ianao miverina aminao azo de ataonao ohatrany tsy nisy akory reny adalako sy zavatra atsirambina misy fotoana nge tena manao atsirambina zany zavatra zany za fahatsapany zany de fa mirestaurer mamerina ny aim-panahy sy ny fahavelomana ao anatinao averiko foana zany resaka zany hoe ny fiarahana amin'ny Kristy Andriamanitra miresaka amintsika de fahavelomana rehefa tafiditra ao anatsika ny fahavelomana mora ho atsika manompo an'Andriamanitra mora ho atsika mandeha araka sitrapony mora ny mitiny hafa mora ny tsy manao ratsy mora ny mandeha amin'ny fahamarinana mora ny miaino maka fotoana tena hivavahana fa rehefa tsy voaraitsika zay zavatra zay de ozy izy lay fanambarana hoe zay niaritry ny ainandro atry ny naraina zany hoe fiaretana daholo ny zavatra rehetrarehetra fiaretana de eto zany manome hevitra atsika hoe hiaritra rehefa nateraka indray ianao de mety ny fomba fanomponao ny tompo zay miaritra ny mafy de milazanao fa ho tonga any an-danitra ianao fa ohatran'le hitanao le miaramila avy niady de be kotro maro olatra ianao hiditra ny lanitra hitanao ohatran'le miaramila le efa vomafy voativitry ny pasta rehefa raparapa be mihitsy ny rapa ny tare mihoso-potaka miosona tsy fantatro rehetrarehetra de miditra izy telate sady latsaka ny ranomasina tafiditra de mahita an' Jesosy de hitanao Jesosy de misy mioraka amin'ny tomany Jesosy tafiditra ihany marina misoaray mafy nanjoanay Jesosy mafy ezana-peny nanjoanay tany amboniny tany nazo ny fanentsehana rehetrarehetra niaritry ny fifadikana tsy fifadikana alim-bavaka tsy alim-bavaka niaritry ny mafy rehetra ny fadiny ratsy rehetrarehetra fa tonga ihany zay reto
Alleluia, soatra Jesosy. Aty zany vao mba hiala sasatra. Zay le karazany voalohany, le niditra tamin'ny sivy zay. De eritrereto ange zay sary zay hoe zay zany le miaramila be kotro maro satria miaramila tsara ny Kristy daholo le izy. Tonga avy eo kosa ho arinan-dralahy. Misy olona faly avanja be. Misy olona faly avanja be mihitsy. Faly avanja be mahita ny tompo. Jerena ny akanjony mbola mety tsara. Jerena ny poziny tsy tratrany bala, tsy mandringa, tsy mitondra tehana, tsy matika anohanana. Le voalohany zany sady tratrany bala, mandringa, mitondra tehana, matika anohanana, matika etaeta, niaritra ny mafy rehetrarehetra. Zay mantsy niendriky le niditra tamin'ny sivy niaritra ny mafy rehetrarehetra de tena eno sy niatra mifanany mihitsy ny zavatra nitranga rehetra hoe Andriamanitra tena ay. Tena enjana be nahazo anay tany ry tompo. Fa retsy kosa miditra manaraka. Ataoko sarotra an'izay zany le niasa fara indrindra de miditra de feno fifaliana. Feno fitsarana de midera ny tompo de miditra mivavadiny lanitra de alleluia. Hitaka any ianao Jesosy. Tany inge Jesosy tena mba nofinofiko ny ahitan'izao fotoana izao. Fa zao moa zany le izy vao tanteraka de faly be zay, faly avanja. Mba eritrereto ohatr'izay mihitsy mantsy sarin'ireo olona niasa reo. Nga mavandravandra be lehibe kotro maro olatra hoe vahoany reto ny tena mbola mijoro be ohatran'izao. Tsy mirotsa-dranomaso na mety mirotsa-dranomaso ary le tonga zany mety tena fifaliana fotsiny fa le atsy tena hoe le rotsa-dranomaso zany tena hitanao le ohatran'le olona le tena avy niaritra ny mafy rehetrarehetra de sady fangaro fifaliana no matsiaro an'le mafy rehetrarehetra ny aretana ohatran'izay. Ianao zany manatsafidy ao anatina tontolona fanomponan'Andriamanitra na ianao manompo amin'ny fomba mafinaritra, feno fiadanana, feno fifaliana, feno fitsarana. Tsy miresaka zavatra materialy mihitsy ao anatin'izany. Tsy miresaka mihitsy tsisy idirany amin'ny resaka hoe manana tomobile sy mandeha tongotra zany. Tsisy idirany zany zava-pana sy fahatsapana ny anaty daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny anankiray natsapa hoe tena miady mafy mihitsy ary tsy amelako fa tsy maintsy tonga. Ny anankiray kosa matsapa sy mifaly avanja ny anatiny ihany hoe tena sambatra izay ny amferana amin'ny tompo. Tsisy idirany amin'ny resaka materialy zany na ny kely ary. Fa nofo ny vatana ngera lasana bavy. Misy karazana olona nge tena hoe miaritry ny mafy ty vatany ty fa ny anatiny feno fifaliana. Ary misy karazana olona tena mahazo zavatra be dia be ty vatany ty fa ny any anatiny indray miaritra fahoriana. Zay ny resako tsika rehefa miresaka tsika tsy miresaka zavatra ivelany zany. Tsika miresaka zavatra anatiny foana fa ny anatiny ihany ny zava-dehibe fa rehefa miadana ny aneponao, misy fitsaharana ny aneponao, misy fifaliana ny aneponao. Afaka miaritra ny zavatra rehetra ianao ary afaka miaritra aminao ny zavatra rehetra fenao misy fiadanam-po sy fifaliana. De zay ny fampizarako aminao n'ity androandroany ity raha samy andova lanitra ihany alao le mifaly avanja sa hono zay ianao alao le feno fifaliana ary zay ihany koa ny tiany tompo iainantsika tsy fanompona vesatra, tsy fanompona fahoriana, tsy fanompona fiaretana fa ninonino nataonao na ianao le miasa misivy maraina, na ianao le miasa farany indrindra, na ianao le mpanompon'Andriamanitra tena hoe mahavita 20-30 kilometatra tongotra isanandro, na ianao le olona izay natao hitory fotsiny ao an-trano amin'ny fomba mangingina, amin'ny fomba milamindamina, na ianao le natao hitory amin'ny olona 5,000, na ianao le natao hitory amin'ny olona singa indray aoka raiso amin'ny Kristy ny fifaliana, raiso amin'ny Kristy fitsarana, raiso amin'ny Kristy ny zavatra rehetrarehetra de mandrosoa fifaliana de raiso zay fifaliana omen'i Jesosy de aza mitady hividy fanjakany lanitra, aza mitady azo tombo manokana sy mihoatra fa isika rehetrarehetra izay ao amin'ny Kristy sy izay nateraka indray de samy ao anatin'izany fanjakana zany de samy mandroso miaina ao anatin'ny fahasoavana, miaina ao anatin'ny fifaliana, raiso izany fifaliana nomen'i Jesosy zany, raiso ny fitsarana nomen'i Jesosy fa efa nomeny zany de raisitsika ampinoana fotsiny sy iainantsika zany zavatra rehetra zany. Zay fifampizarana omenantsika amin'ity andro anio ity de manona ny fahasoavan'ny tompo sy fitahiny. Raha manana fanontaniana ianao averiko ary tsy reraka mamerina, aza atao commentaire, aza atao SMS fa soraty MP zany na antsoy mivantana amin'ny laharan-tariby. Mametraka veloma mandra-piona samy tahiny tompo isika amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.